Mampitombono aminareo hatrany ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray Jesosy Kristy Tompo. Amen. Andehantsika araka hivavaka ary havana. Amin'izao maraina vaovao omena ho anay izao dia mbola fifaliana ho anay hatrany ny misaotra anao ry Tompo Rainay, satria noho ny fitiavana sy ny famindraponao ary indrindra fahasoavan-dehibe omena ho anay ny mbola havelomanay. Tompo koa ny angatahanay aminao ary dia ingany Tompo ny fiainanay iray manontolo hanjakanao tanteraka ary izay koa tsy hisaraka aminao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny fijona vavolombelona nataon'i Davida ry havako ny amin'ny fiainany ary indrindra ilazany ny amin'ity Andriamanitra izay manana fahefana eo amin'ny fiainana, Andriamanitra izay miavaka tokoa manoloana an'ireo Andriamanitra rehetra satria mahefa ny zavatra rehetra izy. Rehefa ifaraparana ny fiainana, izany hoe fohifaty izy, dia toy izao misy dimy nilazany amin'ny Andriamanitra fa andeha lovakitsika ny tantara voalohany, toko faha 8:20 ka hatramin'ny 12:20. Vaky toy izao izany amin'ny anaran'i Jesosy. Koa dia nisaotra ny Jehovah teo anatrehan'ny fiangonana rehetra Davida ka nanao hoe: isaorana anie ianao Jehovah, Andriamanitra Israely razanay, hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Anao Jehovah ny fahalehibiazana sy ny hery sy ny voninahitra sy ny famirapiratana ary ny fiandrianana, dia izay rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany. Anao ny fanjakana Jehovah, anao ny fisandratana ho lohany ambonin'izy rehetra. Avy aminao ny harena sy ny voninahitra, ary ianao no manjaka amin'izao rehetra izao. Eo an-tananao ny hery sy ny tanjaka, ka eo an-tananao koa no mampalehibe sy ny mampatanjaka izao rehetra izao. Amen. Hoy aho teo hoe fijona vavolombelona ny amin'ny ilazan'i Davida ny amin'ity Andriamanitra izay notompony nandritra ny androm-piainany teo amin'izao fotoana, atao hoe efa fahalehibiazana ary efa azo amorotevana tokoa. Efa ho faty izy voalohany satria izao misy dimy izy reto. Hitantsika izany eto fa an'Andriamanitra ny fiandrianana feno. Io izany dia hitantsika mihitsy fa ambonin'ireo Andriamanitra rehetra izy. Faharoa, voalaza eto koa fa ilay izao tontolo izao tsy le hoe le monde kory fa le izao tontolo izao universel dia an'Andriamanitra avokoa. Fahatelo, izy ny loharanon'ny tsara rehetra. Ambarany eto ny harena, ny voninahitra, ny tanjaka, ny hery, izany dia avy amin'Andriamanitra avokoa. Faefatra, ny fahefana atao hoe isandratana, ary indrindra ny amin'ny hoe nahafahan'i Davida nitondra ny fahefana izy dia avy amin'Andriamanitra, ka izy ny mampalehibe, izy ny mampatanjaka, ary izy koa no manandratra anao ho ambony. Hoy aho hoe dimy izy, dia ny fahadimy sady farany izany dia hoe tompon'izao rehetra izao Andriamanitra. Voalaza eto mihitsy fa na ny heriny na ny fiandrianany, ary tansainy ilay ity 112 ity tena zava-dehibe: anao Jehovah ny fahalehibiazana sy ny hery sy ny voninahitra sy ny famirapiratana sy ny fiandrianana, dia izay rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany. Satria nahoana? Satria amin'ny 10 dia hoe Andriamanitra ny Israely izy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Izay ilay hoe tsy manapetra izany ilay Andriamanitra. Ry havako, mampieritreritra ny tahaka an'izany ary ngamba atao hoe tsy dia miandro hoe efa akaiky ho faty vao hitenen'izany koa fa amin'izao izany tsika dia tokony mijoro vavolombelona koa ary manana ho lazaina ny amin'izay nataon'Andriamanitra, nataon'i Jesosy Kristy, nataon'ny fanahy masina teo amin'ny fiainantsika. Ary izany no lalàna sy iainana fa Andriamanitra velona ty Andriamanitra ivavahantsika ity. Ry havana koa dia ingany izany nataon'i Davida izany koa dia mba ho fiainantsika ry havana, ary ampitombo ny finoana sy ny fahatokiantsika n'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina fa izy ny tompon'izao fiandrianana rehetra izao, mahefa ny zavatra rehetra izy, ary izy ny matoy izao atsika olombelona sy ny zavatra no ariany rehetra, ka dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Vavaka ary sika. Eny Tompo, tantano ary izay fa tena fotoana izao ilaina tokoa ny fijona vavolombelona. Ahoana ianao Andriamanitra Ray, Jesosy Kristy Fanahy Masina, ahoana ny ilazanay ianao? Tena ny ainanay hijona vavolombelona amin'ny hafa ihany koa. Dia fanahinao masina hitaridaranay mba ho tanteraka izany, ary engany Tompo mba
hamirapiratra any amin'ny fiainanay koa ny voninahitra ao amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ho aminareo ry havako amin'ny fiadanan'i Jesoa. Amen.